Any Nosy Be, olona miisa 10 no voasambotra ny mpitandro filaminana avy ao anivon'ny gendarmerie pirenena ao anatin'ny arrondissement Jamanjary ao Nosy Be nandritra ny hetsika fandriham-pahalemana natao an-toerana tamin'ity herinandro ity. Olon-dratsy izay mpamatsy bala sy ny dahalo eo koa ny mpivarotra zava-mahadomelona voatazana amponja avokoa izy ireo raha ny fanazavana. Ndeha ratsika ny fanazavana makasika izay. Zany hetsika zany moa dia nafana nahazo vokatra izay nahatratrarana olona miisa 10 eo tanatin'ny mivarotra rongony, mifoka rongony, nahitana resaka mpanao sito mahery reto, ihany koa nahitana etoihana balana chevrotine izay mandeha any amin'ny 500 mahery. Zany hetsika zany moa natao mba hisin'ny fandriham-pahalemana anatin'ny préfecture Nosy Be. Marihana moa etoana fa ireo olona izay tratra ireo dia efa natolotra amin'ny fitsarana ary voatazona vonjy maika avokoa. Ny hetsika izay atao dia tsy mijanona fa mitohy ary mitohy hatrany mba hisin'ny filaminana eto amin'ny préfecture ny Nosy Be.